Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Nanambady fanahy. Tantara no Siratany. Ariel sy Alctifson. Ireto avy no hanome aina ny tantara. Ny aina avy hiasina avy niaraka tamin'ny ny aina Razafy, fahendrena Raherinambinina, Mamitiana Jeremia ary Nalitao. nanantotoza sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika. Fanamby. Andro voalohany. Mba ela kinareo ka? Azafady kifa variana tanan-dakozia dia tsy reko ndria. Eo mandroso aloha e. Ie, androso tokoa moa zany. Dia mazoto toerana ary. Inona aloha no arosoko andria e. Izy, ohatran'ny reny dia vahiny be reny koa ny olona vao niditra tato aminareo. Ka mila jaina hono eky ny olona rehetra izay miditra ny trano e. Tsy iray dia bisky. Zay aroso fa tsy maninona mihitsy. Ndritiky dia mampimeka. Fa inona marina aloha ny tetavandria vao maraina be io e. Ka tsy zany eky fa saika anontany momba l'exposé antsika. Hoe aiza ny anaovana ny fanadihadiana? Satria tsy maintsy hidina ifotony manotsikako. Sitraka koa efa nanipiresaka tamiko tamin'io. Ny tena mety dia tsika telo mihitsy no miara mijery azy amin'ireny tambazotra tserasera ireny kia. Dia avy eo miara manao tombana ny fandaniana rehetra sika. Satria ilain'ny sekoly manko izay. Ay tokoa moa ny sekoly no mandony vola lany rehetra amin'ny fikarohana e. Ie, izay mihitsy. Ny materiala sy ny fitaterana ary ny besoin-tsika rehetra toy ny hoe sakafo sy ny sisa e. Milamina kosa aky izaniko. Aleo amin'izay toerana mahafinaritra dia amin'izay koa mba vita ho azy ny fitsangatsanganana. Sa ahoana hozy indri? Asa medaladala eo ahafahanao fikarohana na le any fa tsy hoe hitsangatsangana. Eny aky zoko feno famatorana. Ary inona aloha ity boky misokatra eto ambony latabatra eto ity e? Évangile d'Éric Fertier. Tsara io boky io a. Misy tantara izay any amin'ny fisasahany any fa tena tsara kia. Ny tantara Maldro. Eo eky mba jereko. Io e. Dia avelako vetivety aloha ndry fa hijerinandroko anan-dakozia soma e a. Maldro. nanantotoza sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika. Fanamby. Andro voalohany. Mba ela kinareo ka? Azafady kifa variana tanan-dakozia dia tsy reko ndria. Eo mandroso aloha e. Ie, androso tokoa moa zany. Dia mazoto toerana ary. Inona aloha no arosoko andria e. Izy, ohatran'ny reny dia vahiny be reny koa ny olona vao niditra tato aminareo. Ka mila jaina hono eky ny olona rehetra izay miditra ny trano e. Tsy iray dia bisky. Zay aroso fa tsy maninona mihitsy. Ndritiky dia mampimeka. Fa inona marina aloha ny tetavandria vao maraina be io e. Ka tsy zany eky fa saika anontany momba l'exposé antsika. Hoe aiza ny anaovana ny fanadihadiana? Satria tsy maintsy hidina ifotony manotsikako. Sitraka koa efa nanipiresaka tamiko tamin'io. Ny tena mety dia tsika telo mihitsy no miara mijery azy amin'ireny tambazotra tserasera ireny kia. Dia avy eo miara manao tombana ny fandaniana rehetra sika. Satria ilain'ny sekoly manko izay. Ay tokoa moa ny sekoly no mandony vola lany rehetra amin'ny fikarohana e. Ie, izay mihitsy. Ny materiala sy ny fitaterana ary ny besoin-tsika rehetra toy ny hoe sakafo sy ny sisa e. Milamina kosa aky izaniko. Aleo amin'izay toerana mahafinaritra dia amin'izay koa mba vita ho azy ny fitsangatsanganana. Sa ahoana hozy indri? Asa medaladala eo ahafahanao fikarohana na le any fa tsy hoe hitsangatsangana. Eny aky zoko feno famatorana. Ary inona aloha ity boky misokatra eto ambony latabatra eto ity e? Évangile d'Éric Fertier. Tsara io boky io a. Misy tantara izay any amin'ny fisasahany any fa tena tsara kia.
ny tantara Maljo? Eo eky mba jereko. Io dia avelako vetivety aloha ndry fa hijerinandro ka nan-dakozia somay a. Maljo, fisinik de namonna. Taiza moa efa nandrenesako an'izany anaran'izany. Marina mafy tsy ny vao mainty ny fonon'ilay boky. Tovariana be ndry. Ndry koa manaitra ka. Miverina maro atony teo aloha indray ny fonon'ilay boky marina. Fa ahoana ary izany? Iasina, fino ty mahavariana ndry Tena leo ngamba loky andeha ka. Iasina, fa tsy salama angandry. Na tsipon'ilay boky dia tao mirintona namonjy varavarana izy. Iasina, leo aky andeha aloha. Zay. Dia tsy sakafo izany ndry. Tena lasa izy marina. Finona koa ary nahazo an'iny teo Allô? Zay vao maheno Manahoana ny fahasalamantsika ao Salama tsara ka. Ary tatafara? Salama tsara koa. Ary fianahana mandeha tsara? Mandeha ka. Zay zao ano fanadihadiana toerana manatantara ato ato dia misara groupe maromaro Andraso fa lazaiko anao eo ihany ny toerana ho alehanay. Mahafinaritra zany. Ary manahoana ny renitsy ao? Tsy hoe nanavona izy tamin'ny enana ambony iny. Fa efa metimety izy eo ka. Io olo koa mantsy manampy azy amin'ny raharaha ao an-trano ao Fa sy izao Aty ampianarana ka. Fa tsisy mpampianatra moa zay dia mamaky boky fotsiny no atao ato Ay, ianara tsara ary dia asa finoana ny vavaka. Za tsy kely lalana. Ary tademo koa namana fa misy namandato mitarika arakady. Eny rery dadafara. Zay fa mahazo tosa dia mampamangy ao amin'ireny sy ao Eny ary mandrapitafandray ary Tena diso tory marina. Enjana koa aloha iny nofoko iny Maljo. Ilay tovolahy manana hery miavina tao anaty boky. Ny tantanany makany amin'izany toerana mahafinaritra be izany hony Lapa mahafinaritra be. Voadidina alaala mahafinaritra. Manao akanjo mainty mihaja be rony izy. Fa izy kosa aloha tsara tarehy nofoko kesako saina. Fa mifiry marina aloha zao loza fa ay tena efa amin'ny 7 ora maraina izao. Ay moa 14 février androany. Nidraso anokatra finday aloha. Tena tsisy mesazy. Nidraso hoe jerena ny ao amin'ny Facebook. Tena ny MP omaly ato andro ihany ny farany ato. Fa adinindrio ary ve? Dry, ary izy ity mandefa mesazy ity. Ohatra ny laharana vaovao be amiko izany Ndraso lofakiny Salut. Hoaizaka inareo androany. Iasina ihany. Fekala iasina Ndraso lofaliako. Mbola miankina amin'ny Rio ihany akia. Miandry anjo avy aminy aho io. Zay. Iny fanamaly sady. Ngaky. Ohatra nahita ny Rio zany angeza teo Nitondra tovovavy hafa tamin'ny moto any. No everiko fandria azany iny Manina tsara. Andraso tsoko mihitsy aloha Rio ka. Mitobotoboka be izany foko izany. Tena tsy tratra-tranjo. Ndraso ranga averiko atsona aloha. Lety tena tsy mandeha. Aleo hiomana mihitsy dia ho anatranony ka. Aleo mitondra moto.
Aiza ny lakile teo moa? Hitako izany ka. Tonga aty. Tena mety gadona be ary ty vavahatiako. Zio, tesahanao ve? Tsy kosa e. Oe, maneno izany telefoniko izany. Ay, asiny ty. Allô? Aiza dia izao? Aty an-trano Rio akia. Rio ve izy? Ny vavahadiny ary mety gadona beko. Tena tsy diso izany ao fijeriko fa izy mihitsy ilay nitondra sipa tamin'ny moto hitako tamin'ny maraina. Tsy mino akia. Fa efa natsotra ve izy aloha e? Efa natsoka izy fa tsy mandray telefona. Dia avy eo tsy haiko na mivonona mihitsy ngamba e. Mazava bika izany a? Ka tsy mety mino an'izany ary asina. Tsy mahavita an'izany Rio. Dia tsy haiko aloha kia. Fa zavatra hitako no lazaiko. Sady rehefa tsy poinsa ny androany dia ndao hiketrika an'ilay anaovana exposé ka. Amiroany aminay. Tsy maintsy mitady an Rio aloha kia. Marina e. Fa eny e, makany ary efa tena... Miazo ny lalana mivoaka n'Antananarivo iny izy. Herena e. Merci kia. Izay aloha fa avelako ndry a. Ok kia. On chance dia mahita azy dia tena vitanao ve Rio e? Tena marary izany lohako izany ka. Efa aleo tozoina ihany. Ary atao jejojejo ny maso fa indraindray ety an-dalana ety zareo. Marina tsy efa mba lasa lavitra ihany azany. Ny andro ty efa mitatao vovonana. Aleo miroso kely farany dia miverina e. Andeha hidinika izay anaovana ny exposé anay telo kako. Ndry dia izao mantsy sisany rehefa raha ny fifankatiavanay a. Tsy vaniny ianao Rio a. Dia androany mihitsy ve e? Tsy zakako e. Oe, loza marina. Misy lavaka io. Ay, vonjeo! Mama, maty a. Rara daholo ny vatako iray manontolo. Fa aizako ary ty toerana misy aty. Toa ohatrany hoe ato anaty lavaka izany a. Kay marary a mafy izany lohako izany marina. Izay voatsaroako. Vonjé. Zisy dia tovolahy manao akanjo mainty ambony ambany mihaja dia mihatsy ty. Natsotra nandray any tanany. Oay, voaraiko ny tanany dia tsapako maivana. Tsisy reko nanaintaina intsony ny vantako. Fa iza ka ianao? Maljo ny anarako. Maljo? Maljo? Tena ianao ilay tovolahy seho tamiko tany anatiny ve? Tsy fantatro fa afaka manaraka ianao raha mazoto. Fanaraka anao aiza? Hoentiko any amin'ny tontolo feno fahasambarana ianao e. Ndao, raha afaty. Tena ohatra tsy afaka mandazy izany aho fa dia manaraka azy fotsiny. Nefa atao satroka ihany koa aza satria hitako mivantana ihany izy. Ty tovolahy ty mihitsy iny e. Zarazara mazavazava. Olioly volo. Somary lava no zary. Dia tena akanjo toy izao koa no nanaovany. Ary aiza ary izany lalana hitondrany anazy izany e. Toa manaraka lalankely. Ary lapa sa iny ty manoloana anay ity. Miloko fotsy ny trano rehetra. Manodidina feno rozy miloko fotsy sy mainty. Oe, mandrosoa. Ato no misy a.
mahafinaritra anao ve? Nadolotry ny Malagasy FM ao anao teo. Nanambady fanahy. Tantara no Soratany. Ariel sy Alkitefson. Ireto avy ny nanome aina ny tantara. Ny aina avy ity, hiasina avy ity, niaraka tamin'ny Ny aina Razafy, Fahendrena Raerinambinina, Mamitiana Jeremia ary Nalidzao. nanantotoza sy nikirakira ny lafiny ara-teknika. Fanamby. Mbola hitohitoy